tena henoko aloha dia tamin'izaho mbola niasa zany tiako tena hoe nanana patron dia tsy dia tena raisiko hoe anahy foana ny zavatra ataoko dia avy eo koa zaho tsy dia miraharaha vola loatra zany fa expérience ny mamaky anazy zany hoe te ahita zavatra be dia be amin'ny zavatra ataoko a dia tsy dia zay aloha hitako tena tamiko zany dia avy eo a rehefa tojo ny asa tiako zany a dia tsy antoko mihitsy ny araina ny andro a iasana te hivoatra foana amin'ny zavatra hita zay atao fa tsy mijanona amin'ny teo aloha. Ny tena ilain'i Madagasikara satria fantatro loatra Madagasikara dia zay olona ao anaty fandrarana tokony zavatra fandrarana ngeza be sy maharitra. Satria za mieritreritra foana ny hoe hampisy fivoarana amin'ny fiainako zay mety tsy maintsy miantraika amin'ny manodidina amiko zany. Amiko zany aloha zany ny tokony misy balizy ny olona ray amin'ny fiainana, surtout ianao a anatina fitaritana olona be dia be zany, ny olona arivo mahetra no taritiko amin'izao fotoana izao a, mila balizy tsara mihitsy fa raha tsy zany a mety hoe avy amina zavatra kely tsy misy dikany mandrava fiainan'olona be da be. Za aloha mahita Madagasikara hoe androso foana hatreto zany a, ary mahita koa fa zay mpitondra antsika eto tsy hamelantsika amin'izao situation zao tsony dia ny mpandraraha rehetra ohatranay zany a dia mieritreritra foana fa tsy maintsy ho avy zany Madagasikara mandroso zany. Aza matahotra zany fa manambolo amin'ny zavatra misy eo, manamboa amin'ny zavatra misy eo a, ary tsisy tokony atahorana mihitsy satria eto amintsika eto amin'ny tanàna misy atsika dia efa matahotra sady ianao. Ny olona avy any ampitan-dranomasina izy avy any tonga mandraraha eto amintsika, nefa tsika eto amin'ny firenentsika indray a matahotahotra nefa manampahaizana dia hoentina amin'izay mihitsy zany ny resaka mba ahafahany zareo a mahatoky tena tsara. Misy vahaolana fa tsy isika indrindra fa ny malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny toerana misy atsika no mamaha ny problème zay misy atsika, ary koa ny milaza amin'ny mpiarabelona fa ny mahatsara antsika dia mitazona ny fombantsika, ary mbola tsindriko foana fa miankina amintsika malagasy tsirairay avy no mampandroso atsika.